Atolotry radio Don Bosco anareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe mbola tiany ianao. nosoratany vahatra nasaina ho velomin'ny valy rakoto sinaizy miaraka amin'ny vantsoa ho ny miajanirina ny ravo nandray feo sy nanantondosa tovy razana mamonjy sy olosoa. Le avy tany am-pasana ohatry ny hoe natory izany fotsiny izy raha mba tsy nentina tany amin'ilay mpanao odika sy ny nentorasendriny kampo izy dia angamba mety mbola tsy maty ohatr'izay. Za koa tia variana eto fotsiny ko aleo hijery an-dadana ny efitranony any aloha. Etsy an-davarangana izy. Dada, fa inona no ataonao eo? Ohatray. Mandinika ninona vaty andrenao iny anako. Fa hoy? Dia lasa saina eto hoe. Tsy izany manko anaka fa rehefa nandinika dia tsy tokony nentina tany amin'ny ranony be izany izy ka. Izy moa no malala raha fanafody voamaika na vaty azy no nomeniko. Sady amin'izay tsika dia nanaraka fotsiny izay tondrandra-sendrantsika mianaka ko. Efa lasa izany ry dada. Ka atao ahoana moa anaka? Tsy misy azo atao tsony. Ny amin'ny sisa ireny tandremany. Eny e. Miangavy anao aho mba hanaiky hiala tanteraka amin'ireny fampiasana ody ratsy ireny. Ndeha atolotra an'Andriamanitra ny fiainantsika mianaka manomboka eto e. Sahoana ozy dada? Marina izany anako, tena marina izany. Efa ela nge any tonga saina fa nrenonao mbola tsy vonona e. Azao ankehitriny izao ihany dia ariko sodorako avokoa raha tapakazon-dranony be reko. Misaotra ry dada. Aleo fa esory kokoa ty vakana amin'ny tendako ty dia tory ihany fa tsy ilaiko ka. Izay mihitsy anaka. Mampalahelo afo ary sy dada fararatovy ry dada Sineny. Mafy izany hoe ny lozan-dreny sy mativaty izany. Ity voary kely koa gogogogo ery teo ampanitrihana andreniny. Tena nangotika ny foko nijery azy. Mafy tokoa aloha ny nahazo azy zany kanefa ataona fa zay nge nandalan'Andriamanitra ny fiainany. Ny andranivy iny efa lahatra ny fahafatesany fa ity arenantsika tsy maintsy nanombinana tamin'ny fikarakarana azy makarirary ny haiko e. Aizaka isika daholo ve ny antoka ny lany rehetra tamin'ny fandevenana. Ndray izany mba toetranao ry neny. Mbola ny vola ihany ve izany ny matimatesanao e. Tsy fidonandry zareo koa ngeny sy fananany e. Mety hoe lany tamin'ny fitsaboana neny farany tahiry kely no ohatra sady le ranony benareo koa amin'izany mpambotry vahoaka fotsiny. Aiza ve ka vidina ny akolameny, vidina ny ganagany, vidina ny tantely. Ny vola alainy mangony fotsiny kanefa inona ny teo tsisy vokany akory. Aza mamingavingazy ohatr'izany ianao ry demondra sao dia ahitanganao a. Tara fahatongavana tany amin'ny kiaky ranony be raha nivy dia izay no tsy nahavitra ny aintsony e. Sady aiza ndriko nahita mpitsabo mahay toy iny e. Izay indrindra mantsy. Raha nivy mihitsy nefa ho faty fa tsy mifanafodiny tsy nahasitrana. Marina mihitsy izany raha sendra. Mba alefa solavitra ny saina ry dada Sineny ka. Tsaroa fa neny nge ka dia konny. So dia mba ho voafitaka an'izany nareo. Tsy hainao izao mihitsy no hiteny ary demondra. Mahalala izay tokony ataoko ary Andriamanitra koa ngamo manampy izay tsy manampy ny tenany. Ataoko fa amin'ny Baiboly izany. Mandehana aloha nao mivoaka fa hiresaka izay mivady. Zay, mandehana ny retsy aloha ary. Eny ary. Dia mazotoa izany manompy andranony be nareo. Zay fa lasa.
misorona avy eo foana ary dada rehefa hariva ohatr'izao ny andro. Io indray ianao a? Ohatrany hoe tsy maty izany izy. Eny fangamo izy maty ozy ianao e. Ny vatany ihany ange ny eo ampasanao fa ny fanahany ity amintsika ty foana e. Fa ahoana koa izany ry dada? Ohatra zao anaka raha ny fiheverako manokana ny reninao dia mbola tsy tokony ho faty kanefa novonono satanakiriny. Arak'izany mbola tsy voantso any an-danitra ny anarany ka izay no mahatonga ny fanahany hoe ty foana. Azonao ve izany e? Izany ve? Nefa ary voary rehefa voantso izy dia mihinao fa tsy voavonjy satria tsy nanolotra ny tenanao an'Andriamanitra fony fahaveloniko. Kanefa azosika mianaka atao no mivavaka sy mitalao amin'i Jesosy mba handray ny fanahany. Izany ve ry dada? Dia vavaka ho an'ny foana raha izany isan'andro ka. Dia dada koa? Eny anako izany mihitsy. Fa andrasa aloha avadiko kely niresakitsika mianaka. Ahono tamin'ny dadatoanao nandalo taty farany iny dia nilaza ry zareo fa ho mafimafy hono ny adidy amin'io famadiana ho avy io. Tsika nefa ty anaka tsy misy ninninona kory. Namerenana amin'ny volan'ny zareo tamin'ny fikarakarana andreninao azy ireny. Hitanao fa ny tamin'ny rano nasolo azy. Betsaka loatra hono ny vola lany tamin'ireny ka tsy ho efatsika e. Raha noatra koa moa tsy mba azo ny fandaminana mihitsy anaka ko. Izany ve ry dada? Nga hita e. Dia ahoana izany ny atao amin'izany? Maninona nefa raha tsy manao an'izany famadiana izany intsony tsika e. Angamo izany sitrak'Andriamanitra? Eny tsika nge anaka tsy hivavaka amin-drazany e. Ho fanomezakasina sy fanajana amin'ny maharay aman-dreny azy no antony raisantsika anjara amin'ny famonosan-damba. Efa tongotra manko ny fotoana ka anahirana raha izao sika vo ilaza fa tsy hanao ndraiko. Sady fotoana amindranandreninao ampasa amin'ny dada koa anie io e. Eny ary ry dada. Vita fa mahatsara ihany ny famonosan-damba-ndrazana ka hono ara sindra. Ohatr'iny moa izany ny anjaran-drazandry mbola tsy efa ny tamin'iny raharaha iny. Angamo izy na androtsaka mihitsy na ny ariary azy. Tsy maintsy ho lasantsika indray izany le valabeny atetana raha izao mifandehango. Aizy ty raha tovi-pitrongo vahoamana no ahita io vola be io. Na izany aza mba moramora ihany ty vavanao raha sindra. Fidinao azy angamo izany ozy izy ianao ka. Sandray aloha dia tsy te halalanyizany raha tona. Na fidiny na tsy tokony hidiranao izany e. Sady za koa anie lohan'ny tokantrano fenao mangina e. Mazava. Ka eny ary fa zay ataonao any izany e. Misy olona izany. Ndana aloha mpandrosoana angaty eny re. Za ihany razoka. Za ihany ka. Manao aloha nareo e. Ay ve lahy ihany e. Salama tsara le tsy zay fa nareo eny manaona. Oloha mansoa e, mansoa. Misaotra e. Salama izay mianaka ka. Manao ahoana raha noatra? Ay ve raha tovy e. Salama tsara. Ka mahazo toerana re. Misaotra e, misaotra e. Ka inona hono sady vaovao nentinao amin'ity andro vao maraina? Ndehana re raha dona sy voanaterany demondra kafe aty aloha ny dadafarany a. Mba anatero kafe sy mofo aty dadafaranareo ry demondra angandrea. Ho avy ô. Tsy dia hoe misy vaovao ny ireo olona fa mba mamangy vangy. Eny e, misy ihany moa izany ny vaovao momba n'le raha teo iny ko. Ka maninona raha tonga dia ambara fa tsy lozana mianahana fotsiny eo e. Gadafara. Manao hoana ianao? Salama tsara retsy e, salama ka. Izany. Ty le kafe dia mahazotoana reo fa mbola hanao raharaha kely aloha. Misaotra kia. Mahazo toerana re ianao raha tona fa misy resaka tindrazandry atao amintsika hono momba n'le famadihana teo a. Ay ve eny ary ka eto miresaka lara zandry ary. Tena tsy navelany razoko mivady raha tsy lasa ny tankely sisa mba fivelomana mianaka. Raha evala monja sisa tavela. Dia aiza no ale? Anahoana no avy ny zanako e? Toa tsy misy dikany akory ny ray raisany eo aminay sy razoky.
koa ve ny olo tsy mba havany manany ny mahitsy le lafiny namany na leon'izy ireo veritsikalakalam-pihavanana toy izay veritsikalakalam-bola na izany azy nefa dia tsy ho kivy satria mbola ao ilay Andriamanitra mihanay mianaka mandrakariva dada toa mitsajirika amin'ny vatrangady fotsiny re tenao e ay zanako zany rarenao akory na tongavako fa misy inona fa marary anga dada tsy anaka mandinika ny fiainantsika dia variany ny tany lasa mpanana isika ity tsy mba manana na dia tahiry kely akory aza ny hoanina an'io ny anaka tadiavina an'io e ay ve zany ihany anga tsy fantatreo le hoe aza manaza io hoanina sy ho tafininareo fa ny vorona aza tsy mba mamafy na mitoana ho any antsopotra kanefa dia mahitsy izay hoaniny maika efa tsika zanak'Andriamanitra matoky hafa omba antsika izy ry dada marina tokoa zany anaka za natao hitariky indray ty nytao tarianako misaotra betsaka anako fa tena hitako fa lehibe loatra ny fahendrenao e ataoko ry dada fa tsy hoe tsy misy tsony ny tany azotsika vilena mbola ao ny valabe ao avaran-tanàna ary eo koa ny tanimboly mbola azotsika ampiasaina mitsakafa raha mbola miasa tsy ho diso sakafo ny vavy zay tsy miasa no aoka tsy hihinana ozy mompera eny ary anako ka andao amin'izay tsika mianaka aloha dia amin'izay fefariva ny androko arono efa voatondraka ao daholo zany ny volonao tao andohasa taona ie efa voatondraka ka ay sady nitondra kely tamin'le anamaitso ny voaleko voalohany ataontsika mianaka alokan'io ariva ho tazana raha pitso avokoa ngamba le ray toeranao dia amin'izay mba misy amiditsika ny alaka misy kely mba misy ataontsika jiro sira ary ny kafe anao eny mety zany ka eto ary tiangadiko ty aloha dia mandehana ianao mialoha fa izaho hitondra nyretsika tahitsika retsy ay taty ary lasa zany andao anako daholo reto ny entana nampitondrainy iny nefa aloha aleo amarinina ihany sao dia misy adino labozy telo paquet dia mofo topaina 12 siramamy spaghetti ampy dia olona koa ato atseny izany mahafaly aloha dia mba afy dia lasa mpiantoka tarivelatsiana le ananana metiko hoe za efa nyferinaina hoe mbola anaoko azy indray zaho amba afaka mody aloha dadako mantsy tsy nahita kafe no maraina teo ka so dia arary andohany atsahany ndaso ary aleo vitsira mamy amin'ny tsepiseri itsy aloha avy eo mody fa efa azoko avokoa reto ny zavatra tokony novidiana fa tsy voary ve nitazako miditra ao amin'ny épicerie io e ay tena tsara vitana aleo andrasan'izay voany ao dia mba asaiko manampy amin'reto entana be dia be reto izy ny kosa eny fa nivoaka ka aleo atsona voary mody tsy mahita fa iza koa zany miantso aty atseny zany andraso hoe dia mondry ay vendry manao andry ary toa mavesatra entana be salama tsara kia tena mavesatra tokoa aloha reto nefa za tsy mba nitondra namana koroko so ihany aza zao za fa tonjo andry eo aky mba ampioro voary tsy maninona fa omeko volo indry zany koa veke dia ilana karama andao fampiko indry sady za io dia nody mihitsy nge zany ie fa mbola hikarakara ny sakafo atoandrona izy dada mantsy sy mety zany akia ny akoho ty zao efa azoko avokoa ny entana nalehako taty sady mbola misy ambom-bola kelyka ity fa mandehana ry voary raha hividy zavatra fa andrasako hitondria so dia manahirana ka oka ihany ka amin'izao fa misaotra io indray voary fa mihafahafa amiko raha
vavinao nge zay e. Ty fa tsy maninona ho a. Misaotra indrindra ary lasa vetivety aloha Ambombola kely ony. samy manana kely marina ka Mila hitovy amin'ny vidiny anana metiko rehetra teo azy tiako. So fanentiko ny ariko. Ary aleo hividianako vary ty fa mahazo efatra kapoaka dia amin'izay mba misy sakafonay mianaka mandra-pahatonga ny alahady. Misaotra an'Andriamanitra aloha fa momba anay izy. Ary aleo andeha amin'izay fa sasamiandry dia monja. Zay afa tonga ela be Vetivety ka. Ndao andeha amin'izay ary tsika e. Dia reto etonao a dia reto etoko. Ay Efa nona angambo izay dada. Ary aleo andeha aingana ka. Mba lafin'ilay zanako ohatrinona ary izay dia anana kely iny. Mampalelo ireto izy fa tsy mba toy ny zanam-bahoaka. Kely dia efa mahita fiainana sahady. tonga ry dado Ay, efa nona be angambo ianao zay e tsy hoe nona anaka fa ny lohako any ohatry somary narary kely e. Zany Mety le efa zatra kafe koa angambe. Hono a? Nanao ahoana ny tany an-tsena tany anaka? nafinaritra ny tany ka Ay kosa. mba mora lafo le anana nentiko dia mba afaka nody aloha reto ary ny sakafony dady dia efa nanaovako kafe ihany koa ianao. Fantatro mantsy fa ilainao zany ka hisotro kafe ve zany dada sa avy dia hinambary aloha ary Misaotra aloha anaka. Aleo angamba aloha ny vary no lefa meloko. ay ao ary dia mahazo tao dady dia zaso kondrandra mila ianao Atray. Misaotra anaka. Sa misy sira kely izy zany ko. Fa hoana ny voary? ahoana ry dada Fa tsy efa hiditra hianatra moa nareo zao. efa ho tapa-bolana mahery kely tokoa aloha sisa dia hianatra izay e nefa nge ny fitaovako ary ty mbola tsy misy tokotaniny akory Ka za indrindra zao anaka no eto ania zao mieritreritra hoe maninona moa raha ila vonjeny amin-drasoky any aloha tsika e. ka Ha? sao dia mba hararotiny indray ianao ry dada ka Ka angamo anaka. tsy maninona nge raha hijanona anampy anao amin'izay ary Tsy voary a. Tsy maintsy mianatra ianao anaka. Ianao ange anaka no mba areharehako e. Aleo aloha andramany e. Tsy maninona na ho lafomban'ny tanitsika aza raha izay no atafitanako. Indray izay ataon'izy mivady ato tsy misy maingiditra an-drano na rangaha. Ny zanako aloha tsy maintsy mianatra. Tieto ny trano fa lolodondona. Iza koa ary zany mandondona amin'ity andro efa hariva. Dia mondro ahoana tompoko? jereo reto fa misy olona zany a. Eny o. Ho avy e. Hoay, dadafara. Arivariva izy zany. Mandrosory dadafara. Androso mihitsy salamadolo ve aloha nareo e. Ary angaha mbola tsy ho izy mivadika. Salama tsara aloha zay e. Ao daholo izy fa andao raha androsoany ianao. Eny anaka. Zandry marina. Fa ahoana misy olana indray nga no ohatran'ny tonga arivariva ty alahy? Eny tokoa mahazo toerana aloha e. Misaotra nareo. Salamadolo ve aloha nareo e. Zao hitan'ny la salama tsara zao ihany ka. Tsara zany ko. Ka inona indray aron zany vaovao entinao arivariva zany e. Aleo dia tsorina fa raha mbola resabola dia tsy manana izay a. Efa lava ohatran'ny afina tongona mantsiny ianareo. Mba aza dia manao an'izany re ranoatra. Ianareo ange mba avany ety e.
ho aizandray ary moa izay mianaka e. Ka lazoary zay atondialala fa aza lozany lahy be safary sy miodikodiny eo ka zao rery izy mivady hitanareo moa fa efa kaiky tia ny fidiran'ny mpianatra. Za nefa ty tsy manana na dia ariary azy. Ny fitaovany voary kely mbola tsy misy tokotaniny akory. Raha mety re dia mba nikasa indram-bola ty aho hikarakarako ny fianaran'ny voary zanako e. Zaho ritovo araka nefa nilazaiko toy dia tsy misy ato raha resa-bola sady inona koa moa namerenanao ny volanay e. Ny vola nefa tena miasa kanefa raha manaiky ny fanarahana ianao dia mety misy azo atao ihany. Eny ka tsy maninona ary fa lazao zay azo ifandaminana kosa ko. Honao Ratova, otrina nefa ny rainy laka mety zaho ary loka eno tsara ritovo eny ary tsy maninona fa aleo fidinay le valabe anareo e. Tsy hoe manararoatra amin'ny fahasairananareo zay fa hitsinjo no avin-janakao ka ahoana asitsika taratasy dia ataony ato varotra. Andray kosa raha notra de inona indray zany mba hivelomany mianaka ka tsy avy aloha am'izao ihany ary tehirizy tsara ao am-bata ny volanareo e. Aleo andefa misaotra indrindra misaotra tompoko. Zandro maly rivinka mampalaelo andray le zandrika tadidiko ny tenin'iny fo ny fahavelony rehefa miady zay roa lahy hoe mahaiza mifankatiana reo fa tsy misy afa-tsinareo ihany ny zanakay. Manana n'izy afa-tsy zato koa moa iny zandrika iny ary tsy izy very miasa itsy loasa itsy aleo atonona de ho resahana ka. Miasa vera zandry zoko marindry manenjika kely an'ity asan'olona ty aloha amin'izayko ny fianaran'ny zanako e. Nomen'Andriamanitra hery sy fahasalamana dia tsy kivy fa miady hatrany fa salamadolo velonareo eny. Salama tsara zay ka. Ay kosa fialako nge tsy mba miandry kely vonandrefa mora miakatra otriny rehefa miresaka e. Ka nga hita razoka zoko nanizaka nandamina za ela lasako inona moa no azoko atao io litsy mba ataovy aminareo kosa ny toerako e. Tia tena loatra ny vadinoka tsy tia halala ny mampiray tapotsony mihitsy kosako nefa aza manano fa efa mivavaka ho azy mba hampiova ny toetrany tadidindra zoko le fitenineny fony fahavelona eny ka vao teo mihitsy angeny ny eritreritra azy iny dia zay no antony nanatonako an'lahy eto. Tsy maninona fa zao e avotako aloha lahy mitindray mitoraka ty misaotra razoka tena misaotra tsy tokony atao atsirambina letsy ny fianaran'ny ankizy mitsindrany eo ahy dia zao reto misy raha etsy ariary zay marina ho fitiavako amin'ny mahazandriko ihany lahy dia tsy averiny reto ty resy dia fididolo letsy fitaovana ilay ny voary rehetrarehetra any tena marina ve zany razoka atray zany oa tena misaotra rangahy misaotra betsaka nefa ono inandray letsy tsy manahirana amin'ny vadinao ve aloha zao hoe sao dia mba volako manokana letsy ny nakako an'ireny zany vera zao rehefa nitantaraiko ny demondra ny zava-miseho maly iny dia nalahelo izy ka tio no misy roa alina ariary nampitondrainy aho any voary nolazaiko tamin'ny mantsy zao diako aty zao misaotra razoka tena misaotra ianareo mianaka zany no tena isorana tsy isy isorana letsy tompony eo momba anareo mandrakariva mba tesitra hono le ratovo mbola aiza nefa nanaovako an'ireny tsy maintsy lasako daholo ny tanindrazana rehefa tsy manaiky alamina dia ho avy ny mafimafy kokoa tsy malalan-drasetra nga ary inona koa tia mampimirery an'iny eo oe kala ratsy tia koa manaitra mandinika an'ity ratovo mba tezitra maly ariva resy dia merereto saro tiavina ts fa naninona zany rineny tezitra hoana izy ka saika mba hanome fanampiana ho an'nkiala voary momba ny fianarana izay mivady resy dia izy indray ny tezitra
lazainy fa hoe manambany azy hono izay manao an'izany. Efa reno ny mahazo mbola maty kiamby ihany. Zany ndray talainganiny everiny fa tsy fantatra angamba ny natony tamin'ny tatafara teo. Tena mampalahelo aty teo tsy handreniko ka roviana rehefa mba iova izy. Ary ina koa ty mahavariana andry eo e. Arono aretsy ry demondra. Misy firy mivalopo tokony alefa any am-piangonana amin'ny lahady. Ahoana ozy neny? Fa naninona teo koa ty enao e. Firy ho mivalopo tokony alefa any am-piangonana. Ay ve, 3 ry neny a. Samy nakaray avy manko tsika 3 mianaka. Ka ty alaivo reto volo reto de tsy njarao amin'izy 3 e. So de adino mantsy. Raha etsy reny a. Ny amin'ny baiboliko ataovy 4 alina ariary de ny enao sy dada 3 alina ariary avy. Tsy maintsy manao arak'izay tratra sika amin'ny asan'Andriamanitra. Eto aty ary tsy mitsara ny ty neny ty fa tena mahay mitsara velatsia. Veka reny dada mba mila fonjy teny amin'ny neny torasendra nefa dia zavatra hafa no hitany. Naleo nanao aparitra ny asam-bahoaka mba hanavotany fianarako. Mampalahelo aty izy. Jereo fa efa ho amin'ny 9:00 zao nefa mbola tsy tonga foana. Zay koa sisy fa tonga ka. Dada, fa maninona no miandry hariva ohatr'izao vao moa dia reraka angenao e. Tokony ho tonga aloha anaka fa mbola nandeha teny amin'ny nenibako tompony tany le nasaiko teo fa hono aloha efa vitanao angano kafeako ka. Tovary iny ianao ary ohatry ny falifaly ange dady zany androany e. Enao ty koa anaka. Efa vitako ny kafenao ka. Andraso fa hisoroka ato anaty vilany ato. Zay ty ary ny kafe ny dada dia mahazo toa e. Adray misaotra anaka, saotra betsaka. Sisy saorana. Ary inona ho mahafalifaly any dady. Dia maninona teny amin'ny nenibako teny. Enao ty koa anaka. Azao anako ny fanambinan'izy Andriamanitra reny mahafaly azy io e. Fa nisy inona? Andray eno raha fa ho tantaraiko anao Landray ty ny andro mba nahagaga koa iny natondra soky androany iny sa ve sanatria dia misy ambadika andray. Minao fa tena vokatry ny fonodrenika ary aloha ezaka hitady torimaso amin'izay fa mbola andeha hivavaka ara-pitsoko efa ho amin'ny 5 zao nefa mbola tsy matory foana hivoaritra angamba efa any amin'ny lanitra 7. Ary tsy maintsy olasitra ve io miresaka amin'ny olona miravaka vavaka be io. Andraso hoe jerena ary inona koa reo zavatra be dia be ololeraka Andriamanitra tena mirodika nangateleranga be marina. Hitany ve koza fa tsy nahita ary andraso hoe fitsaka tsara sy fa manome zavatra ho any ololeraka ary fa tsy ranombe tena izy tokoa zavatra mifonosina amina taratasy teny dia iny koa ny antoko fa nalovatra zavatra ho azy vola ngambling tena vola mihitsy tiany to dia
manao azoka nefa dia kona no fanamboambe iny entovaitsaka ary aleo ahy azote Wai, fodonako le varavara dia misokatra makatra hita nento marina aleo aitsoka Andriamanitro nanonofo ratsy be neny to dia hikiaky ranono be ay ny andro efa atoandro be ary to tsy mivoazin'ny dada aleo hiary eto mpandriny tao amin'izay fa dady izay efa ela ny taitra ny vitran'ny dada zakay tsy mbola misokatra koriko ary andraso hoe donina mba nisoanaka fa tsy midy io e ary to mbola matory foana ka fangatsany dia hivavaka dady io sa marary ohatrany tsy metimety anaka mety so afaka ho any any io ka mahavesatra loatra ny lohako e mandehana fa sao dia tara eo ka zany ve enoa eny ary aleo fa hivavaka ho anao ary ahy e maka aina tsara izay fa andeha iomana ndao anako voary manahonindry ary nakrisy dadafara eny tokoa retsy nefa izay zao manam-baovao tsara ho lazaina aminareo mianaka manahoana aloha nareo e salamaka e tsy afaka dada fa milaza ho tsy salamalama izay izy dia nijanona ao an-trano fa ino zany favoazandry ny to io retsy ry demondra laza ho azy ka zao akiry voary anniversaireko androany dia saika anasanareo mianaka izay sakafo eny aminay zao any arabana ny loka indria rebanana nytratra ny andro malaza ingany eko tratra mitsingeringerinana indray sotra kia dadafara zao tsy dia salamy tia ny olanako hivavaka ho azy akitsika mba homen'Andriamanitra fahasalamana izy dia indry rery izany ny akeny aminay tsy maninona reto zany ry demondra fa ivoary efa eo mandeha misakafo eny amintsika izy avy ety am-piangonana dia avy eo ampitondraina azy ny anjarany dadafaranao hita ho ary ny ento mety izay any ento izay ka zay nge ho ahy e zarako aza marary any dia amin'izay mora miasa ny fanafody ataoko amin'ny sakafo rehefa maty iny aizany tsy ho azoko ny lova rehetra ka lavoary indray tsy maninona raha raisina atao mpiasa trano andao amin'izay raka izy fa miditra ny olona enao aza raha sindra ny tokony andeha miloha fa enao nge dekona mbola iomana amin'ny fanamiana rehetrarehetra marina tokoa zany rehefa mirava zany raka izy dia masotoa akiry voary sotra ohatran'ny malaikomana nkendry izany takitako ao ampiana lokandry dia aza mihafahafa beotranyioako izay reny fa efa betsaka nge izay laniko izay e mba nanahoana ary izay dadany an-trano za dia misakafo araka izay tratrako ary izy aloha isotra azy telo mianaka dia angatatàlana fa sao dia hononao dada vita tsara araka ny tenin-dranono be lefa navody ampanginana andratovo samy nasiako avokoa na ny gatoany na ny sakafo miala tsiny aminao aratovo fa rehefa mahafilosy miseho mianan-kendry dia tsy maintsy alefa hiaraka amin-dranivo voary tovariana be sa mieritreritra ny dadafara mananaka ifinoana fa tsy aninina izy
Ary ataovy aloha ny sakafo. Sady tsika koa nge efa nanafatra ny mibako teny am-piangonana. Lasa ihany akiny saiko. Fa ahoana? Aleo ngamba kiny ramboankazo no maranako azy dia hamonjy any dada ka. Efa atoandro koa ny andro ka sao dia ho tara ny sakafo. Ao ary ny verandry. Ary dada ao ary neny to mbola tsy miverina ihany le nilaza hivoaka vitivity teo. Neny, fa inona koa to mahavariana anao e? Ahoana ondriko? Aiza ihany ho aty dada dia inona ny mahalasa sainanao eo? Voary anefa efa andeha? Mba hagaga rezy tiako. Na dia any aninona aza ve kiny no nivoaka dia tsy ho tafaverina ihany. Miala tsindraka izy fa tafahoana tamin'ny rano vaveny Ambalavato tao ivelany tao dia ohatra ny vary ndresaka. Ary angano tsahatra sady ianao ry voary ha? Tena efa be zay ry tatatoa. Zany ve? Ie, tena tsy misy asiana azy tsony azako. Misaotra indrindra fa tena voky Inona koa ka mikory dada fa malahelo any dada fara hono izy a. Marina kosa ny azy ngery demonjy. Mba ataovy aminao koa nge ny toerany. Olona tsy salama ny dada fara anao ko. Tena voky mihitsy re ary izy telo mianaka fa tsy zany lazain'ny demonjy zany a. Isorako be dia be nareo nanaza fa tena afa-po a. Indrindra koa moa mbola ampitondrainareo sakafo any dada indray. Ao re Andriamanitra mahaly fitianareo menakavy kely fa za tsy avaly fitito zaza. Tsy hoe andakorana akory raha mangatadalana anareo fa sao dia hononao mantsy dadako. Mahasoava retsy a. Dia tia ny sakafo indrainao dia mandehana amin'izay ary fa sao dia nona rereo izy. Misaotra rery ny toa. Eny ary lory izy telo mianaka fa anainga zany. Dia mbola mamerina ny fisaorana. Dia mirary soa ny dada fara ao aky a. Velo manaka, velo me. Veloma daholo. Zay dada efa miray sasany tolaka am'izao so fomba nandeha mafy ahy mifanalavitra ihany ka akady lalana izay ty andavy avaratra efa hitotoko tany aty maty aneny ay kay voavingana marina andray tena very daholo le sakafo solo fa mba tsy nisy vaky lovivi daholo mantsy izy reto kay ay tena mandera ny tongotro kay ay dia ahoana re zany no atao dady zay nona mafy jereo nge fa nelika ny mihinana an'le sakafo teo aleo hoty aloka ao mahita izay atao fa izay ihany ary ty voary tena naresaka nga zany fitinjanakrazoko zaniko na izany aza so ihany aloha fa mba efa nitondran'ny ny bako sakafo teto ahy olon'Andriamanitra marina izy ka alolo iarino eto fa za koa to efa tsy dia maninona itsoniko ohatrany mba efa metimediko ohatrany tsapako ny amay fa nanotenako raha vatany voavita ny vavaka isiny ny bako teo ary aleo tonga dia hiditra dada angambo izay mbola resy tory dada fanga efa sitrany zato ianao ny ala teo am-panjina zay ny anaka efa sitrana tokoa dadanao ko inona indray zany fa inona nataonao ka nahasitrana anao vetivety tato re atray anaka za zao nieritreritra hoe mbola nandamaka tato ianao zay dia tsondodomiko tsony fa tonga dia niditra teo ataoko anaka fa fahasoavan'Andriamanitra no mivavaka nataonareo no nasitrana teo ka nanao ahoana aloha fety mahafinaritra ohatray ary fa maninona ty tongotra ao anaka eo jereko ohatray loza nge no nahazo ateo ry dady fa maninona efa naninona io ohatray hitany dada iny zanody teo ino a dia
izy mianaka tao efa lasa mivoakany avokoa. Mba nanahoana izay le ketrika natao maly iny? Tao hitako eto sahady tia kialavoary mikokokoko mitomany. Mino fa efa tafahoana ny akoatra alina izay Ratovo sy Ranivo. Nizay fa misy olona tokoa ao ambaravarana. Mety ho kialavoary izay. Aleo aloha mody tsy taitra mihitsy. Andraso amin'izay ho vaina. Izay andry ny antoa. Manahoana nareo? Ivoary? Oay, fa totaitra be ny antoa fa misy inona? Fa ahoana ary izao? Tia kialavoary azo atao falifaly ery fa tsy araka ny eritreretako azy akory. Sa ve tsy nahomby ny fanafodin-dranony be? Tovariana be ho any antoa e. Fa ina ary ty mahazo any antoa. Jereo nke raha mba mpandrosoany akory ty izay e. Pahanany ny varavarana. Tsy azoko mihitsy. Ahoana ho indriko? Azafady re tsy fahavariana kely mandrosoa aty an-trano. Ka mipetrapetraka ia. Ka iny ty vavao nentinao vao maraina ary voary nanahoana dadanao? Efa salama be dada ry ny antoa. Izy aza niara-ny ainga tamiko tao an-trano teoko. Andeha asa sahady hono fa tsy misy atahorantsony. Sandray saika anatitra an'ireto lovia sy aron'antondrana an'ilay sakafo ny dada omaly reto fotsiny ka. Ohatray, fa tsy maty indray izany le Ratovo. Ahoana koa ary izany? Andraso alehako any le ranony be iny fa tsy mamely mihitsy ny zavatra nataony. Nentoa. Tovariana be foana ho ianao e. Fa misy inona? Tsy misy isaorana hono hoe ry voary fa mahasoava. Zavatra kely fotsiny hono hoe ny vitany ka angatahatsodrano. Fa manina ary ny nitody. Zandra mifakazo akory ny resaka e. Zay fa aleo ary andeha amin'izay e. Mandra-peo ny nentoa? Tena mba dada ndray izany marina. Te sanatria ve namono biby sy nahafaty ka ifiteran'ny rambony? Tomba marina ihany leo amin'ny baiboly hoe na dia isotro-pozina azy izy dia tsy hampaninina azy izany. Samy balalamain'andro io rangaka rehefa tsy azoko an'io azoko rapitso ko satria nandamoaka ny tamindrainy dia aleo ny zanany indray no andramana. Aoka fa hitako ny hevitra. Aiza moa le kitay natoron'ny dada teo. Aleo mena tsy mifoana loka. Ndre. Ary fofona ina koa izany. Avy atsy amin'ny tsikiritra kely itsy. Zay. Tena maimbo izany ka. Andraso hoe jereko. Nefa oka ihany fa matahotra sao dia sanatria ka reto eto le kitay. Ary aleo afatotra inga andreto kitay reto dia oty aso dia arary amin'izany fofony izany ka. Inona ary mba nanosika andranotranao anso amin'ny voary? Amin'izay dia izy mihitsy no latsaka tsehatra nanatitra azy tety. Sady tsara fony ery ty izy ko. So ihany aloha fa mbola tsy nividy tamin'ilay volany mendrazoko taloha iny izay ko. Tena tsy nandainga razoko fa tsy fantatra raha sendra tokoa iny volany mena iny ka. Mba nilatsaha amin'ny fanamasinay ihany koa nga ty ranotrako. Tonga ry dada. Ohatray. Saiko tsy hitako ny kitanam-pangalanao atao aiza zao reto izy? Tsy atao e. Eo anjolo-trano eo atao re anako. Eo atao. Ary mahina tsara kosa izy izany ko. Ie. Mba tsy nisy nangalatra tao azako.
efa ela manko reo no natabiko tao anako. Zany hoe ihany fa misy vaovao mahagaga lazaiko anao ry voary a. Fa vaovao inona indray re zany dady? Miomany ianao aloha e. Mino aho fa tsara matoa ianao me. Ka lazao ary? Zao aloha e, mipetra aloha ianao io tantarako azy. Zao ary feno tsara. Nenandada? Tonga teto ho any nentoanao de... Izy ty ianao raha matongo zao vao tonga efa ho amin'ny 4 ariva ange zao raha matoty efa amin'ny 9 ariva mihitsiny. Fa angamo voatery tsy maintsy ho fantatrareo daholo izay ombako e. Asa? Nareo anara mba lehilahy fa tsy aninona fotsiny. Tsy mahalala izay tokony atao amin'ny sahirana akory. Otry, fa inona no mba nataonao tamika? Nanampy ny sahirana e. Sao adinonao ary fa mpanompon'Andriamanitra nge ahy e. Ka inona indray ho nitambiny tamin'izany fanampiany izany ka? Fa tato tsara nge raha ianao io e. Tsy ahafoy zavatra omena maimai-pony zany mihitsy raha tsendra. Taloha zany ratono. Efa niova zao. Tsy hainao angano tenin'ny tompo hoe mampisambora ka aza mila tambiny. Ao koa no hoe sambatra amin'ny manome noho ny mandray. Ary izay manome akafaliana ny sitrak'Andriamanitra e. Zany tokoa moko. Fahagagana lehibe nge zany lazainao zany raha sendra e. Ka engany mba ho fiovana maritra fa tsy andalo fotsiny ihany. Ay ve fa atony eny efa ela nga ianao ny tonga. Ary mafana ery nge zany resaka reo ato zany e. Marina raha matsiary ny ora fisakafoana tsony. Ka voaingana teo retsy ny tonga teo avy nanampy ny sahirana no faniova fo e. Anga tsy fahagagana izy ianao anaka. Mareny eo ianao ratona. Marina zany. Manoatra ny olona noho ny efa mpamosavy teo aloha ka atao hoe mahagaga. Fa ahoany de fiovana ahoana koa ny zany nahazo aneny zany ka. Andao hivadika any amin'ny efitrano fisakafoana de any toizana ny resaka. Sady efa mandroso ho alina koa ny andro sady za efa maika atory fa reraka be. Maisina benga sany andro zany andao fotsiny re tsy manara fa misy zavatra omeko anao aty arao fotsiny azarina mihitsy ny zavatra nasika nitazomina iny fa iny no afahantsika mitsingevana toy izao tena ohatriny sy mitehantany koa tongotra fa ahoana azy ty zavatra mifono lamba kelikely ny misy erotra zao mba mahagaga zary ary toa misy trano sika zary ato le zavatra nomaniko anao fa izao sy ady trano de miara-miditramiko amin'ny trano io anao fa miandry arety misy aninona anao zany eo e namatsika daholo reny iny zavatra tananao ino a miaro anao fa matoky izay fa lasa vetivety maza ela be ary antoa namana daholo forondolo feona zavatory ty eloko ty ary manena mora rangarangaravarankely seho anatiny ao aleo rangazetao sady ty alary sesava misy eo anatiny trano afafakelykoa andraso dinandinana azo fisantasanta fa inona ty zavatra andraso efitrano kitana lamba miloko mena mitorehitra
dia latabatra ray feno tavoango sy lamosimarisiandreo feno setroka manjavozavo reo atsimo latabatra misy olona tsy mentovy io ray dia iza le ray andray olona miravaka votany zavatra be ary indro lalaovinareo toboky sakaiary dia jereo fa fazale olona famazavatra tena andriamanitro menamena be maso andeha Voary eo, voary mifoaza amin'izay fifamaraina be ny andro e. Voary zay. Ary to nanofo ratsy angahy ianao anaka no to misifisify be ohatran'io ka. Dada, tena nanofo ratsy be. Zany. Ahoana koa ary nofoko iny. Ny toy hitako tao anatin'le nofo sy le olona fafanindravaka korotan-javatra be. Dia inona le mifafazany zavatra iny? Vitandray aloha iny nydingana fahatelo. Mino fa omby tsara iny. Aizany tsy ho potika amin'ny fiainan'ireo e. To hitako eto sady kala voary lasa dala ifanenjehana eran'ny tanàna. Raha tovindray ipapapapahila fonjy ety amiko. Aizany tsy anaiky hivarotra amiko amin'io tany io e. Miseho azo mazana mantsy ka tsy maintsy atao amin'ny mety azy. Rehefa mitady ho mafy lotsy anaiky dia olazay ny kaky be. Asaina am-piakara ny dozy ny fanafody. Aleo faty hiaraka amindreny ihany raha miseho mafy atoko eo ny rainy. Fa iny ty mahazo anao e. Eo dia lasa mborona tsy ahita teny am-pitoeranao. Sasana ty ve latsaninina tamin'ilay asa soa natao. Any amindreny ihany izy manohy fiainany sady miandro ny fiavindrainy amin'ny manaraka indray e. Efa iny ty lazainao e. Fianao ve adala raha sendra e. Iza no andeha noho ny fiainany any amindreniny ka ha? Inona hoy ianao? Jereo zany izy ko. So dia mba mila mpitsabo ary ianao tia napasitera analany devolinao ka. Iza ho aly hoe andeha noho ny fiainany any amindreniny. Ianao koa Chefy, le zanak'olona nomeko fanampiana re zany a. Tsy vitandray intsony dia izany ny antoka amin'ny fandefasana azy any amindreniny any amindreny vohatra. Ve, ka neveriko fa zavatra hafako. Betsaka koa zany akoho andro farizany dada. Rovina reto antsika mianaka reto vao mba hitovy amin'ireo. Ary inona hoanina notaniana ianao teo e? Tsy hita hono ny alika andro voary. Efa herinandro angao hoe zay. Hitako tokoa raha tsy nahinao alika amin'ny vovotsony a tatoato zaiko. Zany ve? Dia mety hoe nakaiza hono? Tsy haiko aloha e. Za aloha mino anaka fa mety niady tamina biby tany zay dia maty any anaty alana angambako. Fa tadidiny dada le zalenazy ianao nakaka tandray ariva iny. Fa ahoana? Nahare fofona maimbo be aho tamin'iny fa tsy nieritreretiko hoe inona le izy. Mino aho fa le alika amin'ny fary zay. Zany angamba anakako. Ary angamba tsy ny alika iny ninana n'le sakafony dada verindray andro iny. Tena iny tadidiko mihitsy. Raha tsy diso aho dia nanomboka tamin'iny ny alika iny tsy tazatazana
intsony. Izay ny samy tsy tonga saina. Isan'andro mantsy izy dia mitanon'andro eto foana rehefa maraina ohatr'izao. Nefa ve dia sanatrika dia neny tokoa ve dia havitan'izany. Na dia hoe eo aza ny tsy fifanarahana an'izy teo aminay. Mino afa-tsy hanao an'izany kosa izy ka. Mety ho izany tokoa ve anaka? Ohatra hoe voary ary iny tia malasa sainanao ka. Mampalahelo izany ry dada ka. Inkeny mba mpiambina ny tanànantsika eto e. Ianao tia koa anaka. Andraso folazaiko ry zareo dia hojerena ihany izany raha tena izy tokoa e. Aiza ho aiza moa le toerany. Eo akaikin'le nisy ny kitay atsika iny ka. Somary metsinanana kely nareo. Eny ary. Ohatry ny malasa saina ihany izao. Hatramin'izay ve tsy nisy biby niady tamin'iny alika iny dia izao vao hoe hisy an'izany. Mety hoe nisy poizina izany ny sakafo nohaniny iny. Andriamanitra, aza misy ane izany. Raha sanatry tokoa moa ka hoe tsia. Ary naza koa aza nge fa nanonofo ratsy talohan'iny aniversera ny demonjy iny. Nenitosy ranony be dia nomeny zavatra nento. Tadidiko tsara. Dia avy eo dia niseho izao. Ary ahoana kosa ny le nofiky farany iny. Mbola neny tokoa. Ary mety mbola ranony be le miravaka kotany zavatra iny. Dia le zavatra ny fafazany. Toka izany le izy. Dia inona nefa ny fandraisan'iny nofinika. Sa ve mety ho izay tokoa. Ireo fanampiana ny meny ary io dia naninona nefa tsy naninona nandray azy. Tokoa moa mbola mifono tsara ao le izy. Soa ihany fa mbola tsy mivahana. Andraso fa rehefa tonga eo tata teo iteo ny atao. Dia ho azavaiko aminy izao zavatra mampiaya azy ao. Izy tokoa ve sa zavatra hafa? Ie, tena le alika ny zoro mihitsy ry voary a. Saingy tsy mitombona le hoe niady tamina biby hafa. Fa naninona? Ka tsy nahitana diany zavatra mihitsy mantsy ny tenany. Mety hoe nihinan zavatra tany angambako. Io tokoa ary fa mitombona ny ayahako. O ry voary a, fa inona foana ty mahavalina anao ty anako ha? Tsy zandry dada fa misy zavatra mampiasa ny saiko ahy. Mipetra aloha ianao dia tantaraiko le izy. Eny ary, mihaino anao ary a. Zao ary. Dia izany ry dada mampiasa ny saiko a. Inona tsara hoe ry voary? Ino ny tiloza lazainao? Izany ho ary ankehitriny dia izany ireny tadiavin'ny vonoana. Tsay marina. Saingy solofa teo Andriamanitra ny aro azy nampafantatra an'izany. Fa ahoana anaka? Ahoana ny nahalalanao an'izany ka? So dia mba manendrikendrika azy fotsiny ary ianao ka zava-doza nge izany voary. Tsara nge ary dady. Eny ary. Nanofindray ahy taty aoriana. Le nilazainao hoe ny sefisefy be iny. Tadidiko iny. Dia mitovitovy tamin'ny nofiko teo aloha ihany saingy ny zavatra nataony samy hafa. Fa samy hafa ahoana ry voary a?
Ny teo aloha izay saika naminony ianao dia sakafo. Eto kosa indray dia zavatra fa mihitsy. Fa inona e? Ireo fitaovana nomendreo ry dada. Izay ihany ary ty voary no mbola tsy afoana e. Ny andro nefa ty efa atoandro be a. Ny mpanorara sasany indreny efa misakafo daholo. Ary mba marina ary ve ny zavatra nolazainy tamiko ireny. Mety hoe fifanandrifian-javatra fotsiny angamba na vokatry ny fahatsapany tsy fahakazona nisy teo aloha dia tereny hifanandrify amin'ny nofony fotsiny ko. Tsy mino aloha raha ny vadin-dralahako no havita an'izany ka marina. Tatafara tovariana be ry tony. Anga ifanao ny zato izy. Manahoana aloha tatafara e? Salama ary dia amondra, salama anaka. Efa atoandro kosa nge zao dia amondra e. Ary avesy tianao anaka? Zany azy jereo angera mandeha amin'izay tokony ho izy akory ny raharahan'ny tatafara e. Jereo reto lavaka sasany reto zao mbola tsy misy masom-bolo sy zezika akory nefa tony angady antofana zato ty ny raisinao. Ohatra tokoa anaka. Miasa loatra koa ny saiko dia tsy tsaroako intsony hatramin'izay ataoko e. Aroana anaka. Ary aveza ho ahy ianao ioko. Avy naka nyty tablehako ny zairiny ny tobazolo ty re a. Tsy zany mantsy fa tsy tratrako tao izy dia voatery ny andry ka zao tratra toandro be zao. Fa hono ahy e. Inona ho ahy nefa aloha no mampiasa saina ny tatafara eo e. Ry eny voary fa tamy mitondra sakafonao izy. Zao dia mondra. Betsaka loatra anaka ny zavatra iasan'ny saiko. Sady aloha zany hoany fa ovaikely aloha ny resaka e. Efa vonina hianatra tsara zany ianao io efa vonina ry tatafara. Tsara kosa. Sady tsy maintsy mivonina na dia mbola tamana amin'ny fialan-tsasatra aza ny saina. Ay ve dia mondry ty e. Vao tery lavitra tery dia nahatazana anareo fa tsy haiko hoe ndry io. Ka manao ndry? Salama tsara kia. Nampiresaka ny tatafara teto fa nangina rery iziko. Sady efa noana hono izy io. Aiza tokoa hoe marina fe zandry dada. Laingany dia mondra re zandry voary avy naka tablet teny an-tafetsimo teny hono izy dia mifily teto amiko ko. Ay ve. Ary efa tena vonina hianatra nkeny zokiko vavy zany e. Ay telo andro tokoa moa zany sisa ry dia mondry e. Efa atomotra dia atomotra mihitsy ko. Kafe amin'izay ary aloha sakafo efa voniny ty e. Ny andro aza ka efa amiray ora atoandroko. Avikery dia mondra. Ataovy eky ny sakafonareo mianaka fa efa masaka ihany koa zay ny any an-trano any. Sakafo masaka nge ty ianako. Eno avy aloha iarako mana aminay dia avy eo modiko. Mazoto rery tatafara. Misaotra re. Fa zao tokoa kiry voary Nahoana ke? So dia adinidiny fa alaiko hoe ndry rehefa andeha tsena amin'ny latsinainy maraina sady mitsena amin'izay ilaina alohan'ny hidirana hianatra talatsitsika. Keny ary ndry ty tsy mety nambary ty koa. Eny miandranareo an-trano zany e. Sandry rery no mandeha. Mety neny ngamba niaraka amiko satria data ngamba tsy ho tafaverina avy any amin'ny alehany raha tsy alarobiko. Zay fa aloha za andeha. Misaotra anako. Misaotra dia mampamangy amin'ny rano ohatrany Otry fa mbola taizy ty ianao ry dia mondra no zao vao tafaverina. Vao maraina ve ianao ny ala teto dia zao vao tonga. Ka tsy tratrako tonga eny ny tobazolo dia tsy maintsy ny andry ary neny. Avy eo mbola nandalo kely teny amin'ny tatafara indray aloha vao noty. Dia izay no nahataraiko be ana ohatr' izao. Eto aty areo jereko ilay table ianao sao dia nataondra matobazolo ratsy zaitra. Avy eo ndry mandeha misakafo. Ty ilay izy neny mba vitany tsara ihany aiko. Fa ty amin'ny vozony ty zao ny somary mbola mafisina kely. Efa niresaka momba ndry tadafaranareo ihany ianao manahoana izy eny?
salama daholo izy zao fa dadafara ho ary neny ohatra miasa saina be izany izy a. Efa mba niezaka nanontany ihany aho fa novany ny resaka. Mety na omby ihany izany ny tetika. Matoa tsy mety ilazy raha tovy dia misy antony io. Mety hoe tiany afenina na hoe diso miasa saina loatra dia tsy tompony tenany. Na hitemondra aza tsy fantany intsony. Izany ve retsy ary kiala voary ka sa marary hono? Fa marary ahoana kory neny a? Ianao nga adala? Izy azy eny tomady eriana anaty bary any dadafara teo. Izany ve? Tsara kosa izanyko. Fa inona koa zao no mahataitaitra neny amin'izany e? Sady ohatry ny hafahafa nge neny izany e? Tsy misy ninonina retsy a. Fa ahoana koa ary izany? Dia inona izany no mampiasa lohan-dratovo? Dia sanatria ve ka andamoaka indray iny? Mety mbola tsy nisokafany angamba ilay zavatra. Jereo nareo aza tsy mifantoka amin'izay resaka akory fa lozana mandefa vinany io fotsiny. Andao hisakafo roneny fanoana ka? Mandehana aloha retsy a. Misaronao ambony latabatra eo ny sakafonao dia mandoara aloha ambulany eo. Hoay, saika diniko roneny a. Ahoana ke? Nyresaka ho azy izay voary dia andalovana iny izy amin'ny latsinainy maraina. Mety hoe neny izany miaraka amiko fa data tsy eo e? Eny tokoa. Raha ianao ve ho tonga raha tsy alarobia no any? Izay ihany ny saiko teneniko fa andeha hisakafo amin'izay a. Na ninona re ianao voary voavy nanomanomana ny fitaovana hoentiny mianatra teo izy dia izao. Oe, soa ihany fa mbola tsy lasa tany an-tsaha fa ratsy izany angamba dia maty rery tato ny zanako. Ary dia hamontra angamba izay efa ho avy. Anio mantsy ny fotoana ny fanomezana izy mindrahavaviko. Izy ity tsy mahatsiaro tena akory. Andriamanitro taizio ny zanako. Arovy ambany elatra izy mba tsy ho lavon'ny satany. Ka tonga kisika adondony retsy a. Efa miandry antsika fotsiny eo izay voariko. Azafady ary neny. Ary toa tsy misy mamoa. Ory dia mondra avy ireny indray mandeha hoe fa sao dia mba tsy reny. Si, izany koa ve dia tsy ho reny neny fa tsy. Andraso averiko indray ary. Ka sao dia mba tsy ao ary izy mianaka. Tsy ao ahoana? Hoay ty varavaran'ity aza atao mikatopotsoniko. No izany ato ihany nge izany zareo e. Sady tsy maintsy midy lakile io raha ohatra ka lasa nivoaka izy. Orineny a, ohatry ny hafahafa ihany nge izao e. Sa ahoana ozy ny e? Eno a retsy. Dia inona kino ataontsika? Sa tonga dia androso? Hevitra mety izay. Andao hiditra dia ho hita eo e. Dia arao avy ao ariana fotsiny a? Eny ary e. Tafakatra ty ambony riantsika ty. Ny efitrano dadafara izao io mihidy io fa ry avoary no misokatra. Ndao tonga dia hoentsika. Ndao ary. Andriamanitro, fa manino ty voary ary dadafara ary toa tsy mahatsiaro tena. Fa nisy inona? Voary ny zanako. Tsy haiko intsony rery dia mondra. Ahoana izao e? Io rahantsika mahita io izy ko. Efa oro iray angamba izy no tsy nahatsiaro tena teo e. Ny lofon'ny tolona mambavaka ho azy rery tato no nataoko anako. Na omby ihany ny tetika. Mihinana tsara ianao izany izay ry kiala voary a. Mbola ho aiza nefa nanaovako anareo e. Fizy ity ange ohatry ny tsy izao mihitsy ny fanarahana isy ranony be. Atao adala fotsiny ny fanarahana fa tsy toy izao. Marina tsy ho faty io zazy io. Jery ange ty izy. Azavariana reto fa andao entina any amin'ny dokotera izy ry dadafara. Fa andry ve adala ry demondra? Adala hono. Sa tindry ho fatiny raha vavindry. Sitra ny dokotera ny aretina toy izao. Indray ianao. Sondromony ihany io dia vao maika ho loza eo. Andao re raha tovo entina makeny amin'ny ranony be a. Tsy maninona raha tsy misy vola aza fa izany antoka ny lany rehetra dia amin'ny farantsika mifanaraka e.
Marina zany tenirenao zany ry Diamondra, tsisy trampisabo tokoa io aretiny io. Ka zay mantso a. Fa raha ny hoe hoentina any amin'ny ranony be indray raha ohatra dia tsy avy hatrany ny valiny a. Hita ho a? Mahery lavitra noho izany ny Andriamanitra inoko sy vavahako a. Tsy misy afa-tsy ny vavaka ihany no fanafodin-janako. Mora sanatria tsy ho sitrany intsony izy dia ataoko fa izay no sitrak'Andriamanitra e. Efa zao ve ny zava-misy raha tovy dia mbola zao ihany nataonao a. Sao dia anenenana marina e. Sio milaitsy. Efa zao mahazo mbola. Roa andro izay ny lasa, mbola tsy misy fiovana ihany ny aretony voary. Tsy ireo ngety izy fa tena mahity mihitsy. Ka roa andro tsy nisakafo tokoa ve moa tsy ahy e. Mahagaga nefa zao ty dia tatafara toa tsy taitra korona dia mikaroka vahaolana any ivelany ohatra. Tena matoky tanteraka an'Andriamanitra hono izy dia tsy mila zavatra hafa ankoatran'izay. Ary efa ela nge izy teo no nitsofokatsy an'hevitra atsika nefa toa mbola tsy mivoaka foana e. Sa ve manararotra matory? Andraso hijereko. Aleo atanelako moramora ty varavarany ty. Io tokoa iny izy. Ndry ary toa mandoalika ny sady mitomany. Izany mivavaka mangina ato izy. Io anoloana io zao ny baiboly dia iny amin'ny tany any havanana iny misy sary. Andraso hoe jerena tsara. Tena ny sary ny voary iny. Izany hoe mitolona mbavaka ho an'ny voary izany tatafara. Andraso hiverina ary amin'izay aho sao dia ho tratrany eto ka nahirana. Dia matoky sy mihinanao a Jesosy fa anehoanao ny voninahitra ny zanako. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona tompo ny fahefana rehetra no anaovako an'izany vavaka izany. Matoky anao a Jesosy. Amen. Oay, toa nihiratra ny masony voary. Io koa fa mihetsika ny tanany. Tena misaotra anao Andriamanitra. Aleo atsony tatafara. Mino hafa efa tapitra izay ny vavaka nataony. Tatafara! Tatafara o? Ahoana izay? Fa ahoana misy ina ry Diamondra? Andao ange jereo fa taitra voary dia efa nahetsiny koa ny tanany. Andao e? Io ohatray. Eny tokoa anaka. Hatray marina. Ny valy sady izany ilay vavaka nataoko teo e. Misaotra anao ry Andriamanitra fa dia mpamaly vavaka ianao. Jereny tatafara fa mihetsika indray izy sady mikofokofoka. Ndaso aloha. Aza mbola mihetsika mahery aloha anaka. Oka aloha e. Isotro rano ianao. Mandehana ry Diamondra mba hanamboary ranom-boafotsy kely izy a. Azafady a. Lasa vetivety ary aloha. Ahoana anaka? Tsy aharitra ela intsony efa miandry aneny. Ereza tsy anako. Dada malala mararo be lohako. Zany fa mena masoandro vao tafiditra ny tanàna. Tsy dia nisy olona koa moa tao anoho zato efa tamin'iray ora vao tafala ny taksy borosy nandehanako. Tonga ty fa aleo andondrona mba tsy hanapoka andrasindraka. Isy azo ny afaliany Diamondra raha mahita an'ireto kiraro netiko azy reto. Sady nataoko amin'ilay tena tiany mihitsy izy aho izay feno manala londoko. Ay moa efa maly izy ireo minitra ny anatrako. Izako
koa ary zany mandondona amin'ny andro arivo izany. Andraso hoe jerena sao dia mondra. Nefa raha dia mondra ve dia mbola andondona ihany. Za ihany re. Oay, raha dona. Fa maninona koa ty ianao ny taraiky be toy izao vao tonga? Aleo mety tany an-trano dia any miresaka fa tsy bahanana ohatran'io ny varavarany. Sady za koa nge reraka e. Eny tokoa. Ave dia idio trano io fa tsy misy ivoaka intsony e. Efa lasa nianatra nga dia mondraka. Eny amin'ny tadafarana izy e. Efa 3 andro izay. Marary mantsika alavoary dia tsy misy manampy andratovy karakara sy andry azy ihany. Fa marary inona no misy ka? Aretina tsy hay hoe inona fa tsy mahatsiaro tena e. Zany? Tato anatin'ny 3 andro izao dia indray mandeha monja hono izy na tsiaro tena kely hory zareo. Na keny amantsy ny maraina teo. Mahakivy le aretina ary za manafa ho faty amin'io iny zaza iny e. Raha tovy moa tsy mety nitondrana azy any amin'ny ranony be. Zava-doza nge zany lazainao zany raha sendry. Andraso fa zao ihany dia andeha hijery azy eny. Fenao ve adaly e. Andro hariva be io. Vao teo ianao nilaza hoe reraka ka andeha ho aiza. Raha pisy vao maraina makeny fa mandehana aloha misaika e. Zava-boary mivorona isan-karazana rehefa misango sy miray. Ireo voninkazo indray dia maty amin'ny akantony fa ny mahagaga tsy misy olona miato. Sarery zany tena lavaka zany jereo ny taly araina mitoriantsy tena tiako andraso hoe natsy ary toa misy olona nge io mipetraka ambadika le voninkazo io zany. Haiko zany mba misy olona io dinana avy aty feo jerena tako ndreto voninkazo sasany oay toy neny angamo tsy fa maty aleo atsoko fa to tsy mahita akory izany neny voary andry voary zanakao fa to tsy mamaly mihitsy re izy kanefa nge laza ny somatsara jereo fa mitsikotsiko tsy no atso andraso hoe averina neny zay ihany nge ty voary zanakao to tsy reny akoreny antsoantso aleo anatona ny antsika andriamanitra fa to tsy misy totongeny mihitsy fa nahoana azy mba mahagaga zany fa inona kosa azavana manana mirapiraka
anaka mandehana miverina fa miandry ianao ny rainao marary mafy ny vatanao nefa noho ny tanjaky ny finoany ny rainao dia hialy zany aritanao zany mahireza mivavaka ary tao ny namany ombanao tsahatra leveo dia lasa teo koa le hasafanana fazopikapika fa izy ombanao ao izy ary misery mafy indre zany tena manentana marina sady mandeha mafy ay kay fa aiza zany io fa mihetsika indray voary dadafara Andriamanitra tsy ireo fa miratra ny masony eny tokoa anaka Andriamanitra misaotra anao fa sitrana ny zanako hoe mpahamaly vavaka tokoa ianao Andriamanitra misaotra anao hoe ny zanako ondra voary fa maninona eto mpandrina eto maka aina aloha anako ary fa maninona koa nareo to mena maso sady ohatry nidreraka bezany taholy sendra angeny ianao fa maika hitanjanako a eny re radona efa kai koa ange dia ho tonga ao fa andraso ahy fa hoana aloha radona ahonaka rehefa nandinika aho a dia mety sy ho avitra tsony kiala voary io e ko tsy aleovy amin'ny fiomanina ny fikarakarana ny razana no heverina teny izao e ora matotia aza dia miteniteny foana ohatr'izany ianao e ianao nga ny tompony ena sainao no Andriamanitra ka tsy hitanao marina ny zavatra mahazo azy eo ka hainao no milaza ahoana e olona efa tsy mahatsiaro tena telo andro izany vera angaty dia mbola ho velona tsony a mba tsy hanamboka antsika dia andeha ho eritreretina teny izao no tokony ho vidiny ho valabean'izy mianaka io e raha malala mantsy fa tsy hanambola andevenana anjana ny ratovo ny fokony olona sy ny fianakaviana rehetra nefa tsy maintsy hovokisa-tsakafo sao dia hanala baraka eo tsy mirarahan'izany raha sendra izay ahitako an'ny voary zao no mahamaika iny nge mba raha vavinjanako e ny ianao ny fitiava tena anao ny tonga miloha asa raha mbola mba fonofo ihany no anatin'io na efa fovaty tanteraka zany rangara mba misy fiantrana mihitsiko zao raha sendra ny lasako rehetra nanekeko ny zavatra nataonao efa nanenenako tongotra matanana ka aza ampidirinao amin'izany tsony ataovy izay ataonao any fa tsy rarahako ay kosa zany misy aleo ataoko rehefa tsy hanampy ianao e lehilahy kanosatsy zay filazanao azy fa maintsy lasako ny lovan'ireo ary mbola aizana anaovako anareo menakavy raha miseho mafy loha eo e efa tonga aloha tsikitika mandehana aloha ianao raha maika hijery mivatana mangatsika amin'ny voary kelinao e misy olona izany fa aleoloha jereko ry izy mianaka mety neny angamba izay oay dada sy neny mandrosoanareo ka nanao ny voary zay ry demontra ao izy ao ry dada sy neny efa mahatsiaro teny voary voary fa hoana izao tena mba dada ndray ny zavan'seho iny marina za mba nanantena hoe fato no vatanina sy radona ka nanjo mifanohitra amin'izany aza ny nisy voary efa miarina eo ampandriana no hitanay fototra indray eny loha zaniko kanefa tsy ataoko akivy izany mbola aisy ty lalana le
aleo miketrika amin'ny manaraka indray aloha. Neny io ahoana kiny endry izay? Tsy zano ary neny fa mieritreritra ny fety any amin'ny tatafary izay. Fa loatra mantsy fa sitrana ihany ny zandroka. Ka velany neny ve? Falo ny demondra. Raha mba fantatrao mantsy ry demondra fa maimbo rano renao amin'izao tetika nandamoko izao a. Maninona tokoa moa raha izao no ararotana amin'ny tanany misy eo manaraka e. Aleo velesina amin'ny fity mbola mafana e. Oresena lahatra demondra mba hanaovan'ny zareo an'izany fety izany ety an-trano hanamorana ny asa. Faroviana k'izany ry demondra. Nieritreritra izay hoe rehefa mirava avy any am-piangonana amin'ny lahady. Hay ve tsara kosa k'izaniko. Fa maninona moa ki raha hoe ataonareo aty an-trano izany a. Ety ange mba misy an'ireo ilaina rehetra. Izany ve? Reseo lahatra fotsiny zareo hoe ety fa tsy maninona izany fa eto atsika izay lahany rehetra kia. Indray misaotra ry neny a. Andraso fa hoeny ary a dia ilaza amin'ny zareo e. Amin'izay koa tsy dia sahirana ny hitondra an'ilay gatao efa nomaniko azy. Gatao e? Ho avy eo. Hay vendry ihany e. Mandrosoa kia. Misaotra kia. Dia mipetrapetra iny amin'izay azondria iny eny e. Aza mihafahafa e. Ka nanahoana kindry izay? Efa ho tsara. Zao hitandry izao. Salama be. Efa hitako eto mihitsy. Ka inona hoy zato vaovao? Nanahoana kely ilay izy? Nekeninenareo ihany ve? Ka izay indrindra izao no nahatongavako kia. Nanaiky tokoa izy. Zany. Ie. Izy aza naniraka anao atingy hoe ilaza aminareo mianaka e. Dia naniraka ny teny izy hoe ahoana hono raha mba hoe atao eny aminay izany ilay izy dia izay no miantoka ny lany rehetra. Dia ahoana mety aminareo ve? Zany. Hevitra tena mety koa aloha izany ake. Nefa ahoana indray e. Raha ny tiako dia atao tranonay ihany a. Izany ve? Dada koa mety tsy anaiky raha hoe atao eny aminareo tsy inona koa. Tsy mifahabetsahan'ireo zavatra ilaina no inona fa ny fiombonatsika menakavy akia. Izay misy eto mifampizarana. Nefa izany tsy misakana izay entinareo avy eny ka. Eny e. Marina tokoa aloha izany e. Izao ary tsy maninona fa horesahako neny dia ety ihany izany ny atao ilay izy. Nefa moa izany maninona indry raha miaraka amiko makeny aminay e. Dia mba ohatra hoe miara-mandresy lahatra anazy tsika. Eny ary. Aleo ary izay no atao e. Izay hoa. Tsy dia misy atao koa mantsy io satria mbola tsy avelan'ny dada hanao zavatra mafy. Marina kosa kiny azoko. Raha iny zavatra nahazo andriny tokoa ngekika tsy ahapozina ho mbola toy izao ndry e. Ary andao ary tsika andeha amin'izay raha ohatra hoe tsy misy ataondry intsony e. Ndrika ity dia nijereko fotsiny tetiko. Tsy maninona ka. Tsy mba nanamboarako na dia kafe kely fotsiny aza. Sa namboarako vetivety indrindra? Oka izao ry voary fa tsy maninona. Sady za koa ngefa niala tamin'ireny e. Izany ve? Ie. So dia adinindry ara fa hianatra amin'izay tsika milatsinainy izao. So ihany aloha fa herinandro voalohany iny nahararindry iny e. Dia mbola tsy misy lesona be loatra. Ary andao amin'izay e. Andao ary kia. Raha nety trano vetivety Ka mahazo toerana rehetra ry voary a. Misaotra ry neny toa. Ka manahoana zato ianao? Efa salama tsara sa mbola reratreraka? Efa mba azoazo kosa aloha e. Izao hitanao efa tonga aty aminareo izao e. Eo aloha nareo mianaka fa andeha hikenikenina ny sakafontsika any an-dakozia. Ka ahoana akiry voary? Ahoana izay ry neny toa? Ahoana momba an'izany fety ho karakarainareo izany? Efa tonga tany amin'ny rivy ny afatra? Ie, efa tonga tokoa ka.
Ary izany indrindra nge nantondihako ety aminareo fa ahoana retsy? Tena mety le soso-kevitrao fa misaotra fa raha mba sitrakareo dia aleo reny aminay ihany no atao hoe meno aho mantsy fa tsy ekeny tady izany sady tsy dia fety manakory nge le izy fa mba hoe fiombonana kely atsika menaka fotsiny dia izay no mba hiangaviananareo sady ilana tsiny be deaibe. Ka eny ary tsy maninona rehefa izay mety aminareo hoe ho avy eny izay ary ezaka hitondra izay mba voatsirambo ny tanany. Dia misaotra indrindra reriny ny toa fa vato kely aloha ny resaka efa afaka mandeha mianatra amin'izay izany izao ianao io amin'ny latsinainy. Ny fanindriko aloha dia no afaka mangataka mafy amin'Andriamanitra mba ho salama tanteraka dia amin'izay tsy misy ny olana. Raha ny tokony ho izy aloha dia mianatra amin'izay nareo ny ankizy rehetra mantsy efa tamin'ny talata lasa teo niditra ka sao dia tsy aharaka eo nareo ko. Tsy maninona re izany ry ny toa ny herinandro voalohany toy izao nge ka mbola tsy misy lesona fa hoe mba fifakafantaran'ny mpianatra sy ny mpampianatra fotsiny. Ve voary eo avy vetivety angendry miantso dia mondra fa aleo anga aloha any vetivety ry ny toa. Mandehana retsy dia ahoana izany atao? Tsy mety ho ny raha ety no atao le fety. Aleo hoe eritreritra kely le gato tsy maintsy ataoko izay ahitana an'io gato io. Io no ezahako asiana fanafody sady io koa no azo antoka fa ho an'ny voary rery. Mety izay aleo andeha hanatitra amin'ny voary eo dia mondra fa anio ihany dia ataoko izay. Aleo ararotana ny andro azo anaova-tsoa. Ho aizo eo nefa reo tsy maintsy potika amin'ny fiainan'ireo. Soa ihany raha dona fa raha riva vao tonga mahatsara zavatra izany. Eny ary izy menakavy izay moa mba kely azonay natolotsy kely dia kely bitika tsy mba sahazanareo nytororana kanefa ny fonay ny mameno azo oerany ny irariana dia mba hitondra sosy fanambinanao atsika izay vita teto dia tongava nofo izay ny raha komana teto re olona. Azafady fa tsy hoe manapaka ny tenin'ny dadafara fa mba misy teny iray mbava tiako mba hoe hitodiako any amin'ny voary manokany. Ho mariky ny fifaliako noho ny fahasitrananao ry voary dia misy zavatra kely nomaniko anao ato andraso alaiko vetivety. Lasa mahay mandahateny tao nge ny ravaviko fa inaka izany tonga ny fotoana ny fanomezany sika izao ry voary miala tsiny amindry fa efa sasany andry indry izay raha nivo renindry. Ty le izy andraso tonga dia hosokafako. Oay aza hitako ka ho tsikatrikala dia mondra ny nampidirako an'ilay fanafody ho vakiana fotsiny eto marina. Oay togatô beky iny akia mofomamy tokoa izy ty ary mba hoe irariana ho mamy toy ity ny fifankatiavantsika amin'ny ravavy. Efa natokako andrika io ka tonga dia atovy. Ndray izany afaliako aky misaotra kiry dia mondra tsy sosorana. Rehefa niombonana ihany ny afalenandroany dia aleo iombonana ihany koa ary ty mofomamy ty sady tsy laniko reraka io ry dia mondra. Dray izay nge ho ahy aiza kosa veko hoe sola ve niaraka ihany dia rastavo ifanaty kosa ka zay ho hita ho aletsy raha zandry marina mihitsy izany enina koa ary ty ataony kiala totombitany io ho zarazaraino io gato io tsy ho indray maty atrano ato daholo izay inona reno ataoko eny ary raha izay no tindry aleo didiako dia indry no mizara azy. Alefa sary inona reny hevitra lozy ty hitako ny hevitra. Azafady kely aloha izy mianakavy marina tokoa ny amin'ny voary fa efa niombonana ny rehetra androaniko dia iombonana ihany koa mofo mamina dia natolotra dia mondra ho azy manokana azy kanefa ny angatahanay dia mba hivoary no manandrana ny amamina voalohany ary zahay manaraka. Marina tokoa izany teny tanoatra izany ka atombory voary fa efa maikinana anie izay hita ho ary dadafara eny ary aleo ary izany ho isantatra azy voalohany
engane mba ho mamy toy ity mofo mamy ity ny fifankatiavanay Andriamanitra. Amen. Ento ty hoe ki ho antseo an'londry iory dia monja. Tekia. Ay, tanako indray ry amin'ny voadidin'ilay antso mariny. Kay tena ny voatra be. Angano izao ny fanidinan'io ry voary a. Kay marary. Ao toroko andry. Atao ohatra zao. Jereo ange ny tanandry e. Aleo finosika nanefitra fa mahazo mihinana nareo e. Efa vitako teo ny vavaka. Vetivety a. Inona ry ty loza miseho ty e. Marina raha tsy any amin'ny tsy mivoto indray ty manaitaina. Voary no nikendrena kanefa dia demondra ny tratra. Lozy ty mahery andro mihitsy kala ratsy iny. Zany raha tsy saika afaka hatramin'ny haiko nahita n'ity zanako ny tambotra raha vao nihinana kely tamin'ilay mofomamy. Ela nitoratorahana ty ka navo masonangatra. Zao ny zanako tsy aina ho fatina ho velona. Mbola tsy nahatsiaro tena hatramin'ny omaly iny. Ora sendra, efa teo nga raha no ny beto masinao ka. Efa ela izy ny tonga teo e. Nanome an'irety fanafody reto izy. Efa nampiasaiko teo ny sasany fa tsy hita izay fiovany. Tena kivy ara-doana. Mbola mitsabotsika fa aza mbola manary toky ianao e. Fa lasa ho any saiko raha sendra hoe mba inona loatra ny anton'izao zavatra rehetra izao e. Dia tsy haitsony re ra-doana. Dia sanatria ve ho fatiny zanako? Aza lefa lavitra ny sainao ka tsaro fa demondra nge dia zaza tia vavaka sendry. Tamin'ireny adalàna nataontsika ireny dia tsy mba faly tamintsika izy. Noho izany mahita fitiava amin'ny Andriamanitra izy ka tsy jereny fotsiny amin'ny fahoriany ny mpanompony. Mahagaga nge ny zavatra ataon'Andriamanitra fa tsika no ohatra minikipy indraindray e. Ngany fa raha zany indray aloha amiko rehefa aretina tsy sitran-dranony be dia tsy ho sitran'izany intsony e. Tadio ra-doana fa zavaboarin'Andriamanitra daholo no ampiasain-dranony be anasitranana. Ka jereo moa zany fomba fisainanao. Miveriko hoe mba hampiovanao ny zavatra ohatr'izao. Ay mbola nindraindranao ny zavatra vita fa tsy mahasoa. Mety hoe fitsapan'Andriamanitra antsika koa nge zao raha sendry. Salasalana tokoa very dada fa mbola asan'ny Satana zao miatra amin'ny demondra izao. Voalazanao anaka ary tsy misy fanafodiny afa-tsy ny vavaka ihany izay no lazaiko anao. Tsy misy hafa amin'izao ange le aretinao teo aloha anako. Tena mampalahelo demondra ry dadaka. Hitako. Mba hoe andeha hianatra amin'izay amin'ity herinandro ity kinazy dia izao no miseho. Fikasana marina no n'olombelona fa nididy an'Andriamanitra. Marina mihitsy izany anaka. Izy amono nanapo hoe iny no heverina mba ho fifaliana iny no niteraka an'izao e. Anaposina dia na aleo tsy nasiana ny mihitsiko. Efa tongotsika ty anaka ka vonono ny fomam-panahynao fa hiady amin'ny herin'ny Satana tsika. Manana finoana fa tsy maintsy ho sitrana ny ravavinao. Efa vonona tsara ry dada. Ary aleo dondonina amin'izay. Fa iza koa ary izany. Andraso aloha jerena. Ay, nareo mianaka. Mandrosoa. Mazao toerana. Misaotra noatra. Ka manahoana aloha nareo e. Nanao ny demondra izay e. Izy aho e. Mbola tsy misy fiovana. Zany e. Mahakivo mijery azy. Efa mba nomena fanafody ihany fa tsy misy vokany akory. Zany very nento. Dia iza ny miandry azy ao? Tsy misy olona reo fa izany no ny andro tao kanefa mahaontsa ny foko loatra mijery azy dia naleoko nakaty anefitra tiako. Aromara noatra. Fanafodiana aloha no nomenareo azy ka. Fanafody tany amin-dranony be zao no mbola miasa treto e. Nefa raha zao no mitoy dia ho faty ihany ngamba ny zanako e. Efa tena atsatra nge izy ao ry izy mianaka kanefa vao omaly ny narary e. Ndray ry nento.
tena mampalahelo. Zao ary ranoatra raha sitrakao aloha ny sy tsy mampaninanao a dia mangataka izay mianaka hitsabo azy. Fa hitsabo azy ahoana? Hivavaka ho azy rery ny toa. Ay ve tsy maninona raha izay no avonjiny zanako hoe amin'izay mba misy manampy ny fanafodin-dranony be ka mety ahasitrana azy tsara. Angamba kosa tsy izay a ery roa mifanohitra ireo ka tsy tokony hiaraka velively ka izao a raha ohatra izay avelanao hivavaka ho azy dia esory daholo aloha izay fanafody rehetra io. Fa raha ohatra ka ny fanafodin-dranony be no hianteranao dia hijery azy fotsiny izay ary avy eo dia angatadalana andeha. Eny ary re noho ny fahorian'ny zanako dia hilefitra aza mananareo fa tsy misy fanafody mipetraka ao amin'ny efitranony. Aty aminay mivady daholo mantsy ny fanafody no mipetraka fa rehefa mily dia mondra vao hitondrana ihany. Mandehana ary ataovy ny asanareo so mba avitra ny zanako tokany ao amin'ny efitrano eo izy ry voary a mandehana eto makany ny dadanao. Eny ary alory ny toa any lasa vetivety ary izay e. Tsy nisy vokany angamba mivavaka nataon'izy mianaka tao. Tena aleo mody ny teny hoe mbola matory izy raha nanontaniako hoe nanahoana izy tao. Raha noho ny be aza ny ala maina ka maika fa izay olona tsy misy na inona ahafahana manasitrana dia mondra angamo tsy efa matory foana hatr'izay narariny izay. Miseo milaitsy ary aiza foana koa ary ty radony. Nizay kosa angamba ka dia mondra ny zanako sitra nataony zanako. Neny sitrana tokoa fa maninona navelanareo rery tao. Satria efa noheverinareo ho tony maty. Aok'izay retsy aok'izay efa tsy nanatenanao tsony ange zay mifona dia mondra dia inona zavatra ny zanako. Angary dada fara mianaka teo efa lasa izy ireo no ilaiko dia hisotra azy efa lasa izy angamba efa ho tonga eny aminy ary izy zay ko. Dia mondra ny zanako sitrana ianao fa ahoana endry dada. sitrana ny zanako tena sitrana tokoa ary dada. Sitrana tamin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina. Tena tsy mampino hoe nolo efa teo ambaravarany fahafatesana teo eniko fa ahoana mba tantarao tokoa retsy fa tena mahaliana. Mino aho fa mety isiako ny eo aminareo ny fitantarako azy ka noho tsara efa maty tokoa raha ny fiheverako ny tenako satria tsapako ny tsingivana teny amin'ny apakapaka fotsiny ny mahagaga nefa dia hitako ny vatako mandreo aparafara dia hitako daholo ny zavatra ny sy ho tato toy ny hoe tsy te hiverina tamin'ny vatako tsony ara nahatazana ny tira noho ny be anareo nitondra ny fanafodiny nakao amiko. Fa ny mahagaga dia izao. Fa ahoana retsy? Rehefa tonga dada fara sy voary dia hitako nando alika sy mitomany ningafy tamin'Andriamanitra mba hanasitranana tena nalahelo nahita azy ireo ary tamboka teo dia nisy hery nanosika ny fanahiko hiverina faingana tamin'ny vatako. Rehefa ho tonga teo amin'ny vatako ny fanahiko dia nisy hazavana lehibe hitako ary nisy feo nivoaka nanao hoe vonjeo ny rainao sy ny reninao fa efa akaiky ny farany. Dia lasa le hazavana ary
za afaka niarina tao am-pandriana. Zany ve retsy? Tia lozatsika raha sendra mbola tisy mamindra foantsika Andriamanitra matoa mampimanotro zany. Asy ianao raha matoa raha anaraka fa za nio ihany dia hiala amin'ny lalana fahalentsika tamin'izay ka. Za zao lazaiko anao ry Demondra fa nentin'ny olona nakany amin'ny mpimasy afaka ohatran-dranony be ary nomeny an'ireto fanafody reto mba hoe anasitranana anao. Zao dia zao reto dia hodorako ka. Misotra ry dada malala. Faly tena faly fa vovonjy ianao. Ifambanana ary zay Demondra ry dada. Mihina ho anaka fa efa salama izy asa zay ny fahatairan'izy mivady tamin'ny fotoana nahalalany hoe sitrany dia mondry iny. Soa ihany aloha fa tsy sika no nilaza azy mivantany, nolazaina hoe mbola matory tsara fotsiny izy dia lasitsika. Toa tsy nahataitra ny rasendra kory anie ny filazantsika an'izany tao e. Eny tokoa ry dada. Tsy dodina akory izy mba hijery le zanany. Ndray, borivoary jereo fa tao misy olona mandondonana izy zany anaka. Eny tokoa, andrasa ro jereko e. Oay, Demondra, dada toa. Voary. Tena faly be mahita andry Demondra. Mandrosoana raha mianaka aloha e. Demondra sy dada toa ry dada. Dada ô. Ahoana anako? Demondra sy dada toa. Dada Fary. Andray marina ny zanako. Sitrana tanteraka ianao. Mipetraha aloha nareo e, mipetrapetraha aloha. Tray marina. Ohatray, azafady fa faly loatra dia adiniko raha zoky lahy. Ahoana, salama tsara ve raha zoky aminao ahoana e? Eny e, tsy maninona fa tray marina. na izaza nge dia ohatranareo zao ihany fonivona hitany Demondra e. Indrindra izy lefa sitrana iny. Salama tsara re raha zany e. Misaotra an'Andriamanitra e. Zany eo ihany aloha fa hoaiza hoa zato anareo ary to mahavetratra entana be Eny tokoa e. Zao ry izy mianaka. Tonga izay saotranareo noho ny nataonareo taminay. Indrindra moa zany Demondra e. Lehibe sady tsy voavidinay ny zava-bitanareo ka ao ilay Andriamanitra manan-karem-pahasoavana hamaly azy rery raha tovy mianaka. Arak'izany resaka tady izany dia indro misy zavatra kely zany mba atolotray telo mianaka ho anareo. Kely dia kely re izy ity kanefa dia raisy fa vokatry ny fonay. Eny ary manala sala be ihany ko. Izao izy mianaka, tsy hoe zay anie no nanao zava-dehibe taminareo e. Fitaovana ihany anie izay. Ny herin'Andriamanitra no nampindraminy anay hanasitrana anao ry Demondra. Koa satria efa nomaninareo ty dia horaisinay ka dia misaotra indrindra dia ombanareo anie izy tompo e. Misaotra indrindra rery izy mianaka. Misaotra e. Neny toa moa tsy eto fa rehefa mihaona izay dia mbola hisaotra azy. Zany mihitsy anaka. Ka eny ary nareo moa nanontany teo hoe hoaiza izay reto. Mbola sady atondihana eto ihany koa zany e. Tsara angamba ary voary satria efa samy salamy nareo rovavy reto ka miomany ianao dia andeha aterina hianatra amin'izay nareo miravavy Zany tokoa ankiry voary andaotsika montsy fianarana amin'izay. Dia ahoana zany ry dada? Mandehana ianao miomanako, marina ny azo mianako. Vetivety ary ahy e. Alina indray ty ny andro. Zahatra nisy amin'ny voary aty ka zary mangina rery. Mba enjana ihany koa ny olana mifanesesy nandritra ny telo volana lasa teo mihitsy. Maty raha nifo. Avy eo tsy salama ny tenako. Tsy salama voary. Mbola tsy salama koa Demondra. An'izay izy mindravavy. Inona moa fa tsy misomaharivo izy dia ho avy indray. Fa ity fiovana goavana teo amin'ny razoko lahy koa aloha no tena mahagaga.
sa inona loatra no antony. Falery izy nilaza tamiko fa iantoka ny fianaran'ny zanako. Aleo hotsofina ny jiro dia atory amin'izay fa efa vita teo mivavaka fiambenany. Maika ho any an-tsena raha pitso hijery izay ilaina fa bebe ihany ny volany mena njoko telo mianaka anay teo. Roa etsy ariary moa izy teo. Lasa nanatitra ny temondra hianatra iny ratona. Sitrana ihany lany zanako. Mahagaga koa ty fomba nahasitranany. Raha reny zava-misy ny tantarainy reny tokoa marina dia mahalasa saina. Na za koa aza mba ankona saingana fiainako azy mianakako. Raha tona vatiko moa dia resy lahatra tanteraka. Ary za mba ahoana? Iova ve sa tsy? Nefa dia afoy ve ny arena? Ohatrany tsy mety aleo ranga miala nenina farany avy eo hita eo ihany ny toyiny. Ny momba andranony be iny efa nadaboka fa zavatra hafa indray no atao. Koa maninona moa raha izao tsy mahaeto azy mianaka izao no rarotiny? Nefa dia ahoana? Andraso fa hitako ny hevitra. Rehefa tsy matoko ny zanany dia ny rainy no anaovako tapoty foy. Hodorako aman-trano rery aho iny. Mino aho fa tsy hisy atsikatra ny anaovako an'izany. Mila mailo tsara fotsiny. Rehefa maty iny tsy maintsy manaiky akoho ny zanany. Mora mbola miseho be loha dia alefa hiaraka amin'indray aman-dreniny ihany koa. Izay redirediny temondra avy narary ve no handeha hamoizako ny arena? Ary aleo atao mafana tsara ny akanjo dia hanainga. Mino aho fa efa resy tory iny ny mandra-pahatongavako any. Aiza moa ilay satroka bahako iny? Andraso fa moa reny nahantoka ery amin'ny rindriny riko. Andriamanitro, fa inona izany? Oay, azavana mamono maso be. Fa ahoana izao? Inona ny dikan'izao e? Matahotra zany. Raha matora sendro nahoana moa no aringanao mova nananao fahefana tsy tompoko. Ka nahoana no manoto izao ianao sa hoe somoko aminao zao ny ainao? Fona re tompoko. Satria ianao dia amindra fo aminao saingy kosa ilaiko ianao ampahalala zay nataoko taminao amin'ny olona rehetra. Eny re tompoko, matoky ianao. Zay fa ombanao Oay, lasa tampoka teo ilay izy. Fa mba iza koa re iny tena enjany izany. Ombanao ahono izy. Eny ary izy mianakavy. Misaotra anareo aloha nanaiky ny fiantsoko e. Ao ianareo mpiray finoana amiko. Ao ianareo tapaka sy namana. Indrindra ianareo ry ratovy sy voary izay tena anton'izao fionan'izao. Mialohany rehetra aloha dia mangataka aminareo indrindra reto farany mba ho tony amin'izay zavatra ho lazaiko eto. Fa misy inona mbaraneny ary eto? Fa inona koa raha ny zavatra ho lazain-dranoatra no manao an'izao izy? Mifona aminareo e. Tena mifona. Indrindra fa aminareo mianaka. Mamela fa tsy mety ary tena zava-doza amin'ny vitako taminareo. Nentoa. Fahony? Ary aza mandohalika ohatran'io ianao ka? Moa tsy mety zao ko. Fa inona nefa ny tsy nety nataonao taminay e? Tsiry voary mendrika ho azy aho e. Ary avela ho andohalika eto mihitsy mandra-pilazako an'izay rehetra taopoko. Mifona aminareo e. Tena mivalo Sa atao olana nge ny anton'ireny olana teo aminareo reny. Nahafaty andreninao ry voary dia noho isa. Sany namono azy.
Anjay ro nento. Ty vitanao ve? Ahoana tsara Andriamanitro ty lozanao raha sendra fa de nahoana loatra e Mifona ary izy mianaka ary tsy izay ihany Fa mbola misy inona kory neny a? mbola zako reny saika misavy anao raha tovy tamin'ilay sakafo nampitondraiko amin'ny voary tamin'ilay tsingery-taona naterahany demondry iny a. loza marina De mbola zako na nisy fanafody an'ilay fitaovam-pianaranao ry voary a. Andriamanitro Mbola za ihany no na nisy fanafody an'ilay gâteau kinanjo de demondra ny vo. Ary zany saika andoro amatrano anao raha tovy ny alaroby alina teo kinanjo tsy tanteraka izany a. Tena mifona reto a. Andray ry neny. Tsy naposiko. Andray. Menatra nareo arivoary sy tatafara. oka aloha zay ny zava-dehibe aloha de ny fibaboanao tamin'izay tsy nety nataonao ka tsy tokony fanometsitsika na ifanenjika aloha efa adingana lehibe kosa ny vitany tsy mitana lailo aminao zay mianaka raha noatra ahafalinao anay ny mahitanao tonga saina toy izao Zany ry nento a. Mamelanao zay. Na izany aza ry izy menakavy de mahatsapa tena odisy ihany koa ny tenako a. Tsy haiko nitondra ny tokantranoko tsy mijoro araka ny lalàna ny fanambadiana fa ny lany lohan'ny tokantrano. Anka zary ohatran'ny kofemana ra-mpanjaitra ny tenako tao anatin'izany. Ho antsika lehilahy tokony hijorotsika. Marina zany Azana fanapaha-kevitra ary feno tokantranontsika satria raha amiko ange de ireo ny hitako hoe lesiko zany misy raha tanterako izany de angamba tsy nisy zao rehetra zao ka de mifona aminareo mianaka ihany koa amin'ny mahazandriko anao de tsy tokony hijery fotsiny ny fahasairana anao kanefa reny ny zava-nisy tena mifona aminareo mianaka mifona tsisitsiny enydra zoka mamelanao zay mianaka fa hoana raha noatra na eno ateo hoe saika andoro aman-trano ianao de nahoana ny tsy totosarika Tsy nampino izay zava-miseho zay mety namoizako ny haiko raha mbola niziriziry tamin'ny hevidratsiko a. Eno fa ho tataraiko anareo ny zava-mitrangy ny alina iny. mba voakely hoe retsy zany olona zany azafady angenindry Endry dada. Ho avy eo. Ay ve nento sy dada to mandrosoa nareo? izy mivady salasalan'andro izy zany mandrosoa mipetrapetra alo petrapetra misotra ry izy mianaka tonga salasalan'andro tokoa tsy nafo de tonga ety sady na de hoe vao eo aza ny ona teny am-piangonana Da tokoa mba mahita lazay. vary mandehana aloha anaka anamboaro kafe vetivety izy mivady Zao fa za misahirana re nareo a. Vetivety Tsy mahazatra ihany koa ange ny kafe amin'ity andro sady tsy atoandro ny tsy arivo ty aleo mihitsy ho zokony ao aoriny. marina mihitsy zany ka zao ry izy mianaka ny tena antony nahatongavany ny vady endra zoky aleo raha sendra no ilaza azy aminareo Ka voalohany ary aloha de aza mananareo mianaka fa vaovao tsara no lazainay aminareo eto zay mihitsy araka ilay hoe omeo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra ary omeo an Kaisara zay an Kaisara ka efa lasa niny an'Andriamanitra fa ny an Kaisara kosa sisy De iza zany le Kaisara ry nento? eny tokoa izy andraso fa ho fantatrareo foana izy avy eo rehefa nandinika izay mivady ry izy mianaka de tapa-kevitra izay fa averinay aminareo reo tany rehetra nividinay tamin'ny endrika fanambakana taloha aza manafa maimaim-pony zany fa tsy amerina mividiny aminay akory nareo tonga saina mantsy izay mivady tamin'ilay toriteny teo ka de indro tanterahanay sahady toy ny nataony Zakaiosy. Andray tena izany vera noatra lehibe loatra zany fiovanareo zany izy mivady raha mba atohanareo daholo manko mimpanana de ho vonto filazahany tsara tokoa ty nositsika ty tsy hitanay izay ambary faly loatra izay mandre an'izany de izy tompony ombanareo mandrakariva ry izy mivady didy vaovao no omeko anareo de mba hifankatiavanareo zay moa zany le afatra mafonja tian'ny tompo to avitsika
sady tady teo koa ngera zany fa tsy manana afa-tsy anareo mianaka izay tsaroanao foana ny afa-tsy neny fony fahavelona. Marina tokoa zany Razoky. Zangeo ah. Za manokana aloha dia nahatsapa fa tsy foin'Andriamanitra ho any amin'ny fahaverezana sika. Eny fa na dia toy inona aza ny fahotana vitantsika dia mbola miala nenina amintsika izy. Marina. Mbola hafa ihany zany hoe miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fiainana manontolo e. Tsy ilaina akory ny hery hafa toy izay notompoana teo aloha. Misy farany mantsy ny fahefany reny ary tsy maintsy misy tambiny fa tsy toy n'ilay Andriamanitra izay sady mahafa-po nefa maimai-pona tena niova fo e. Mbola tiantsika ry nenitoa. Zany mihitsy. Tiany ianao matoa mbola nampisafidy anao ny fahafatesana sy ny fiovana izy. Dia izay rehetra ihany koa mbola tiany matoa tsy navelany ho faty tamin'ireny zavatra rehetra ireny. Mbola tiany koa ianao mihaino anay io na dia efa toa ny nenitoa aza na koa hoe misedra zavatra mafy toa anay sy dada. Fa be fitiavana sy mpamindra fo izy Andriamanitra. Mitondra ny lohateny hoe mbola tiany ianao. Nosoratany vahatra nasaina Novelomy Rifaly Rakoto Sineza miaraka amin'ny Vantsoa Ony Miajanirina Niravo Nandray feo sy nanandondosa Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa.